isorana manokana namana zakinao zay mamitahiraka ny Tomasina mo fo milaza izay mitatitra izay ivaovao zay amin'ny faharoan'ny volana Novambra zany no hiatrika any ilana malasadalina itsika eo amin'izay fedina ny amboaran'ny Madagasikara izay baolina kitra ihany fa iverina eto Antananarivo sika eo anivon'ireo sekoly ambony tsy miakina nitanterahana tetsem'ny kiantsana larobisy ny ilalao famaranana ho an'ireo fanany eo anivon'izay sekoly ambony tsy miakina izay ka ny IUM sy ny INSCAE no niatrika izany lalao famaranana zany zareo IUM mo no nivoaka mpandresy tamin'ny isa 3 nohatra. Sekoly ambony tsy miakina miisa 10 ESCAM, UPRIM, ISM, SSSK, IFAJ, IUM, IFT, INSCAE, ICM, INGAM no niatrika ny faninanana baolina kitra izay nokarakarain'ny Mada Event sy ny mpianatry ny INSCAE. Omaly sabotsy no nitanterahana tetsy amin'ny kianjana larobiny lalao famaranana ka zareo avy eo amin'ny IUM manao akanjo mavo amin'ny sary sy ny INSCAE no niatrika izany lalao famaranana izany. Ry zareo avy eo amin'ny IUM no nibata ny amboara rehefa nandresy ny INSCAE tamin'ny isa mazava 3 nohatra. Tao anatin'ny 20 minitra ny fizaram-potoana voalohany dia fanitarika tamin'ny isa 2 nohatra ny sekoly ambony IUM. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nanindry mafy ny INSCAE kanefa dia tsy nentina tafiditra baolina mihitsy. Tsara ny fiarovatena ho an'ny IUM izay sady afaka nanamafy ny fanafiana no mbola nanampy isa ray araka izany ka nahatafiditra baolina iray izy ireo ka nalasa nisany ho 3. Telo nohatra ny isa izay tsy niova intsony ka nibatan'ny UM ny fandresena. Afa-po izahay ho nantenaina Razafy Arimanana mpikarakara ny faninanana. Ny objectif anay zany dia entina hoe ampisehoana hoe misy mpianatra zany tsy licencié nefa mahay baolina ihany koa eo anivon'ny sekoly dia faharoa manaraka arakaizay entina mafisana ihany koa le fahalahina zany eo amin'ny samy mpianatra eo amin'ny institut maromaro. Afaka miara-dalina tsara koa izay hoe amin'ny fianarana ambaratonga ambony sy ny baolina kitra izay. Tompoko afaka miaraka tsara zany hoe sady mianatra ianao no milalao baolina kitra, ny fanatanjahantena sy ny sport zany tsy afa-misaraka dia fameno le izy. Manahoana raha ny fahitanao ny atao hoe avy teknika amin'ireo mpianatra eo amin'izay sehatra ny baolina kitra izay? Misy tokoa ireo mpianatra zany eo amin'ireo institut izay nandray anjara, manan-talenta zareo sady hita hoe manana teknika ambony dia ambony tokoa dia tsara hoe jerena akaiky zany. Mbola nampanantena ireo mpianatra moa ny mpikarakara fa mbola hotohizana hatrany ty faninanana baolina kitra eo anivon'ny sekoly ambony tsy miakina ity.